Salama daholo andro andray raha horesantsika ny zavanisy tamin'iny andro omaly iny ny teny amin'ny Magro tao Antananarivo moa izany izay nieritreritra ny hivory tao Magro ireo izay mipomba ny Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'izao firatsanko fidiny ho bentanana Antananarivo izao araky ny nambarana azy ireo hatrany dia andeha hivavaka sy andeha metoromarika vitsivitsy ny eo amin'izay firatsanko fidiny Andriamatoa Marc Ravalomanana izay no antontin'izy ireo ao amin'ny foibeny Magro ao Antananarivo ao kinanjo nefa dia nosakana ny mpitandro filaminana marobe izy ireo mba tsy hiditra ao anatiny izay Magro izay ka samy niezaka nitondra fanazavana mahakasika an'izay moa ireo député avy ao amin'ny mpanositra ary isan'izany Andriamatoa Siteny Renirana Soloniaiko sy Maître Hanitra izay samy solombam-bahoaka voafidy farany teo avokoa ka izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadindo ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy tamatatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndawary taitra sy talanjona avokoa ny rehetra raha vantany vao nahita ireo emoraigy marobe izay eo anatrehany lanonana politika izay fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny candidat ben'ny tanàna Antananarivo Andriamatoa Marc Ravalomanana teny amin'ny Magro Behoririka tamin'iny andro omaly iny. Nandritra izay moa nilaza ireo lehibe ny mpitandro ny filaminana fa noho ny fisian'ny birao-mpanjakana maro eny amin'ny manodidina no antony tsy hanomezana alalana hanatanteraka ny hetsika araky ny taratasy avy amin'ny préfecture Antananarivo rehefa nisy ny fampiresahana teo amin'izy ireo sy ny solombam-bahoaka avy amin'ny volana firaisankina izay nanontany ny antony fanakanana valin'ny fangatahana izay nolazain'ireo solombam-bahoaka ho tsy mitombina satria tsy misy birao-mpanjakana manodidina ny Magro fatahoran'ny fanjakana ny mpanositra ny hanaovana sakantsakana amin'ny hetsika rehetra izay kasaina atao ho ireo solombam-bahoaka raha nilazany hevin'izy ireo marihina fa mbola tsy tonga teny an-toerana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra izay fisakatsakanana izay manoloana an'izay moa dia samy niezaka naneho ny heviny ny tsirairay amin'ilay hoe ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ary hita manerana ny nosy mangana fotsiny nefa ny mpitandro filaminana marobe no mitangorona ary amin'ny Magro izay manakana an'izay fivoriana ho ataon'ireo antoko-panositra izay manohana ny candidat Marc Ravalomanana inona marina no tena antony mahatonga an'izany ka isan'ny naneho hevitra mahakasika an'izany i Maître Hanitra izay solombam-bahoaka voafidy tamin'ny volana firaisankina tao Antananarivo renivohitra tao hatrany nivoaka maro mianao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana izao no mila ny mpitandro filaminana fa tsy eto amin'ny Magro Behoririka ho isa hatrany raha nilazany heviny tazana teny an-toerana ihany koa moa ireo solombam-bahoaka vitsivitsy avy amin'ny fanoherana nandritra an'izay fisakatsakanana izay nety ankilany dia nilaza ny député ny fanoherana nandritra izay fisakatsakanana izay fa hitondra ambavaka ny candidat no antondian'izy ireo teny amin'ny Magro saingy izao no zavanitranga hakanosana politika tanteraka izao fa raha mpitondra mahatoky tena tsy hanao tahaka an'izao ho izy ireo hatrany hoeny amin'ny seni izahay hampahafantatra sy hiresaka fa betsaka ny zovo hitsakitsaka eto amin'ny tany sy ny firenena ho izy ireo hatrany midika izany fa tena tsy faly amin'izay zavanisy izay ireo solombam-bahoaka avy amin'ny volana firaisankina sy ireo rehetra ao anatin'izay antoko-panositra izay manoloana an'izay fisakatsakanana izay nataon'ireo mpitandro ny filaminana azy ireo amin'ny fanoloran'izy ireo ny candidat Marc Ravalomanana izay teny ny Magro Behoririka no tanjona ho kasaina kinanjo nefa dia tsy nanaiky lembenana hatramin'ny farany ireo mpitandro ny filaminana izay manao ny asan'izy ireo araky ny baiko izay voarain'izy ireo hatrany moa izany mazava ho azy ka eo anatrehan'izay rehetra izay dia maro ny mametra-panontaniana amin'ilay hoe inona marina no tena antony atahorany ireo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao any Andriamatoa Marc Ravalomanana ka mahatonga an'izao hetsika rehetra izao no miseho satria tsy vo izao no nahitana an'izany fa hatrany amin'ny fifidianana filohampirenena dia efa nahitana taratra an'izany hoe
fahatahorana any Andramatoa Marc Ravalomanana izany. Raha izao no mitohitohy dia tena midika izany fa mbola manana tanjaka ara-politika izany Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ireo mpomba azy izany, satria vao mihetsika kely dia iny avy hatrany ny mpitandro ny filaminana tonga marobe izay manodidina azy ireo mba tsy hanatanterahana an'izay hetsika rehetra izay ho ataon'izy ireo zay. Na hetsika ampilaminana izany sy na hetsika maro samihafa isan-karazany izay ataon'izy ireo dia indro avy hatrany fa tsy maintsy sakanan'ireo mpitandro ny filaminana foana izany efa hatramin'izay. Ka izay mahatonga ny be sy ny maro mametraka an'izay fanontaniana amin'izay hoe tahotra sa inona no tena antony mahatonga Andriamatoa Marc Ravalomanana no sakanana lava tahaka an'izao rehefa haneho ny heviny na ihany koa rehefa hampivory ireo izay mpiaradia aminy amin'ny toerana ankalamanjana tahaka an'izao. Na dia teo aza nefa n'izay fitsakatsakana nataon'ny mpitandro ny filaminana zay dia hita taratra teny an-toerana fa niezaka ny tsy hanakorontana ireo solombavam-bahoaka izay tonga teny an-toerana sy ireo izay voaka marobe niaradia tamin'izy ireo. Ka noho izany dia ampitoniana tanteraka ny zava-nitranga teny amin'ny Magrobe Oririka na dia nisy aza izay fisakatsakanana izay. Araka izany dia tsy nisy nisakoroka na ihany koa fanapoahana bambamandatra-dranomaso mba handravanana ireo olona izay tonga nivorivory teny an-toerana tamin'ity indray mitoraka ity, fa ny zava-nisy teny an-toerana dia ny fampiresahana milamina amin'ny mahasamy olona tandalana sy mahasamy olona civilize anireo mpitandro ny filaminana sy ireo izay avy amin'ny antoko-panositra tonga teny an-toerana ka dia niravina tsy nisy disadisa izany zava-nitranga teny Magrobe Oririka izany. Midika izany fa tena efa leo korontana lava sy leo ady lava tsy misy fiafarany na ny eo amin'ny antoko-panositra izany na ny eo amin'ny fitondrana, satria raha tany amin'ny andro taloha izao dia efa raikitra sady ny sakoroka sy ny toratoraka isan-karazana, fa tsy izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa tena afaka miresaka ankahalalahana na nireo avy amin'ny antoko-panositra izany na ireo mpitandro ny filaminana manoloana an'izay hetsika izay. Ka maro ny vahoaka sy ireo mpanaraka vaovao ara-politika nisaotra sy nidera ny fahendren'ireo solombavam-bahoaka marobe tonga teny an-toerana sy ireo izay vahoaka niaradia tamin'izy ireo izay tena samy niezaka nahatsindro ny fony avokoa fa tsy nisy nitroatra na tahaka an'izany. Ary izay moa no tedavina amin'ity tany sy ny firenena ity, satria raha vao izay foana ny toe-tsaintsika dia ataoko fa ho tonga lavitra ity firenentsika ity, fa tsy voatery hiady na ihany koa hiafara amin'ny fandatsahany raha foana ny hetsika izay atao rehetra, satria maro ary tena efa maro ireo izay efa maty noho ny hetsiketsika isan-karazany tahaka an'izao ka tsy izany mihitsiny no andeha hitohizantsika etseroa fa aoka samby hakalesoka avokoa isika rehetra manerana ny nosy na ireo mpanao politika izany na ny voaka madinika izay tsy faly amin'ny zava-misy, fa io dia tsy misy ny zavatra tsy vitan'ny fampiresahana izany, ka tsy maintsy izay ihany moa ny vahaolana rehefa misy ny zavatra tahaka an'izao. Izay sy izay moa no masaka azy naroso tao anatin'ity video ity, tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misy tao anaty gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.